Tonga tsy daholo Zanagasikara mbola avy anareo Virginie VS tapaloka zay resantsika androany manao na fitondran'ny lehilahy azy. Hitantsika eny amin'ny fiarahamonina eny fa indrina Virginie na tapaloka no mitandriny tsara fa ny ditran'ny lehilahy tsy maintsy misy foana rehefa atao fanambadiana sa tsy zay. Ho an'ny lehilahy malagasy mieritreritra le hoe zako mila Virginie rehefa manambady dia lahy koa tsy maintsy Virginie raha rehefa maka vady. Tsy possible mihitsy lahy hoe lahy efa nandavaka tetsy teroa niaraka tamin'ny karazam-behivavy maro, niaraka tamin'ny makorela dia mieritreritra lahy fa rehefa haka vady indray androany dia mila ilay Virginie. Efa nahazo anjara lahy Virginie tao aloha tao fa tsy nampiany lahy sira dakany lahy ilay zanak'olona dia nitsipony ny bandy hafa. Noho izany tsy possible lahy zany ahazo Virginie. Tapaloka amin'ny vadiny lahy dia mieritreritra lahy hoe tsy mety aminako ty dia aza miaraka aminazy. Tsoro ny marina hoe tsy mety aminandry rehefa tapaloka dia misaraka zany. Omany ny trano, omany ny vola, omany ny fiara, dia omany daholo ny asa, omany ny vola rehetrarehetra fa ho hitany lahy hitangorona amin'ny lahy daholo ny princesse Jeanette Ravaipa rehetrarehetra mahazo Virginie lahy. Zao anefa amin'ny maha princesse Jeanette Ravaipa anazy dia tsisy zava-patany atao tokantrano. Alaina ohatra hoe 15 taona ny vadiny lahy nefa ny lahy 70 taona no maka vady satria efa manana vola rehetrarehetra lahy. Dia tsy mifandray ny tadin-dokanga. Lahy mila lehilahy lavaka tsaratsara, molamola tsaratsara dia dikan'izay hoe tena mety aminahy ilay mbola somary teritery. Fa i princesse miaraka amin'ity rangahy be ity ny vola ny arahako aminazy dia miaraka ihany ahako. Ny eritreretin'ny princesse rehefa alaina vady dia matory fotsiny izy rehefa ao tokantrano satria tsisy zava-patany ny tokantrano, ray aman-dreny koa tsy nanoro anazy no nanambady izy avy eo dia avy eo sady princesse mandry vary no manasa vilia no manasa lamba no manary ny pot manasa slipny lahy. Tsisy zava-patatry princesse dia ozy lahy hoe ty vehivavy tsisy ilaivana azy nefa mibandy manam-bolana ninona ary ty sokatra be ty lasa vady mibandy zay. Tsy mifandray ilay tadin-dokanga dia tandremo ary so manenina. Ny ray aman-dreny koa tsy nanoro anazy hoe ohatr'izao ny atao indrindra princesse tsara tarehy rehefa manambady mba hisoroana amin'ny lehilahy maditra fa fotsiny dia hoe sendra le lehilahy manam-bola be dia alefa manambady aingana satria tsy ny tsara sanjila be sy zanakay vavy. Misy koa ray aman-dreny manana izay toetrainy izay. Tandremo ary so dia tsy mifandray ny tadin-dokanga. Ny fiaina vehivavy manambady amin'ny ankapobeny aloha na Virginie na tapaloka dia mitovy daholo. Tsy maintsy indrimo manasa vilia, manasa lamba, mitaiza zaza, ny mampinono, mandray lavaka ihany koa ary mikenikena rehetrarehetra sahany daholo zany. Na Virginie na tsy Virginie ataondry daholo koa zany rehefa manambady. Izany zany ho an'ny lehilahy. Raha mety haka vady lahy jereo aloha hoe mahay an'izany ve ity vehivavy ho alainy lahy ho ravaka ny tokantrano lahy ity. Fa ny lahy mantsy le lavaka foana mahafatifaty ny lahy hoe raha vao tena ohatra an'le tapaloka tsy mety amin'ny bandy sao dia tsy mifandray le tadin-dokanga fa mifampiresaha zany aloha sao dia any amin'ny tsy mivoto ny maharary isika. Dia avy eo voavilana izy vao le hoe voaolana ny mady mizela satria tsy inona zao mahazo anazy ka lahy kosa satria tsy mifandray ny tadin-dokanga nareo anankiroa. Ny lahy lavaka mahafinaritra ny lahy, ny princesse vola mahafinaritra ny princesse ao. Ho an'ny vehivavy ihany koa mitetateta. Raha tsy haneniny ireo anatin'ny tokantrano tsy maintsy manomana asa, mianana fiaina tokantrano amin'ny dada sy neny, ianaro daholo ny adidin'ny vehivavy rehefa manambady mba tsy hijaly ndria rehefa manambady indray androany rehefa miaraka amin'ny lehilahy. Mahazo toa.